Oui, pour le moment, il est l'hôpital Victoria. Et quand les gars se descendent là-bas, l'Inde est pour transférer aux prisons de Bélarus. Merci. Insatisfait, nous comprenons sa ruling-là, parce que nos préoccupations principales, c'était que le client reste dans un environnement propre, que les gars sont en attention médicale et qu'un suivi médical. Raha pitsarana indray any ivelany a mikasika an'Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Raha ny tokony izy zany dia amin'ity an'io ty no hiakatra andeha ny fitsarana ny raha mikasika azy a. Raha ny voafaritra efa atao anatin'ny andro maromaro. Saingy asa hoe ho tonga am'izay ve farany sary mitranga aloha zany atsy Maorisy a. Tena hoe mivezivezy maketsy amin'ny toeram-pitazomana na ny famonjana de fitsarana de hôpitaly a. De zay le sary mitranga hoe satria tam'izao mateo zao nalefa tany amin'ilay hoe moka detention center somary miala ndrenivohitra de ny fotoan'ny idiran'ny tany lera de nalefa aingana indray tany amin'ny hôpitaly de raha ny vaovao zany hoe ara-pahasalamana mikasika an'ity mpandraharaha mpanefo teto Madagasikara sy atsy amin'ny Maorisy ary mandraharaha saika amina firenena maro ihany koa aty Afrika tahaka ny Côte d'Ivoire de misy fatsitsemana lalan-draha anankiroa ao aminy de tratry ny areti-po zany ty mpandraharaha ty raha nitafitra aloha nentin'ny fampahalalambavao maorisiana de hoe lalan-draha anankiray de mihidy hatrany amin'ny 90 isan-jato ka mety andalo fandidina ilay antsoina hoe ponctage conarien zany ty mpandraharaha ty zany io karazany hoe fandidina foa ahafahana hoe manokatra ny lalan-draha ka asa hoe anahoana famafao eo moa ty toe-draharaha ty de asa zay vokatry ny fitsarana fa raha ny hoe nivesatra ny enjana zany somary mavesavesatra ihany ary enjakenjana ihany fa io moa zany hoe fitsarana ny tompony teny farany ao anatin'izay satria raha mahabatsa zany tsika hoe misorabola misy alay hoe compte-bola hatrany amin'ny 20 am'zato tapitrisa $, amina banky miisa 4 giazana de misy raha fa mitsimbola 700 tapitrisa $, de ihany koa lay raha karazany hoe osika rabola ny ainga amina hoe informatika sy ny hoe karazana fampitirana vola sy famotsim-bola samihafa tafakatra hatrany amin'ny 20 miliard $. Zany hoe tena vola be tsy toko tsoforoana raha zay de misy an'ilay karazana ihany koa hoe fangejana nataondry zareo Maorisiana zany amin'ny resaka reo hoe fananana maro samihafa zay misoratra aminy tafakatra hatrany amin'ny 1.7 tsy ny any Maorisiana fa tafiditra hatramin'ireo vondron'orina san'Andriamatoa Mamy Ravatomanga eto Madagasikara de isany hoe misongadina ao anatin'io zany lay hoe hitan'ny potentiel sa LTT izay tafiditra atao anatin'ny raha boinina vito amby 70 am'zato hoe triple C zany de iny zany isany hoe tafiditra ihany koa amina efa tsy atsy amin'ny Maorisiana fa ny Amerikana isany hoe manao fanadidina lalina sy aza lambo mikasika ny raha iny satria ohatrany hoe nanomivahana ny mpifanandrina ara-geopolitika aminy de Iran zay hoe nandevasana an'ireo fiaramanidina teknôlôjia an'zareo tandrefana izay raha rana ny fandevasana azy any na ny fitaovana na ny pièce ny sisa sy ny sisa de nisany nitranga eny moa zany hoe sarotsarotra lalana ivoan'Andriamatoa fa Mamy Ravatomanga raha amin'eny Dahatry hoe manana itoky raha fa nisy gazety zay ka fa gazety vahiny zay maly nisy teny teo le nitenena tao mihitsy fa izy teny farantsay hoe Mamy Ravatomanga fait le va-et-vient à l'hôpital et iny ty le reny fitsarana de ohatrany hoe taolana nify zany sy malagasy ray moa zany de ohatrany hoe taolana fa tsy hoe meno sanatry ny mpiavana tele la feon'andrian'le hoe tena enjana be za mahazo andranamana zay fotsiny zany tao anatin'ny saiko aloha zany hoe tena enjana ihany le mahazo andranamana zany ary tena tsy avotsitra zareo mihitsy ary io moa efa nisy ohatrany le filohan'ny fitsarana atsika tato efa niteny hoe ambany be ny pourcentage atava voaka ny ity mpandraharaha malagasy ty ozy izy raha ohatra ka reo vesatra zay ampangana azy masina resaka de io moa zany fangaro be ihany koa anatin'le resaka le tsy fahasalamana itsaka ilazay koa nefa itoky raha faramandina misy an'le malagasy ihany koa le tratry le ohatrany MDR le hoe tsy amin'ny forme koa le mangavy ihany koa zany le ho alefa ihany koa anisan'ny mbola miteraka resaka ihany koa izy iny hoe ahoana sy ahoana fa eny hita eo ihany moa toy eny
raha raha-pitsarana zao zany fampatsiahivana kely fotsiny hoe mikasikan'ny hoe resaka aiasy fanenjana iraisam-pirenena efa voaroroisy voatonontonona tamina hoe raha fampitsoahana ny Carlos Ghosn tamin'ny hoe fanenjehana nataona japonais 10 taona lasa teo eo zay ny fiaramanidina anty-pandraraha malagasy ty zany hoe niala tany Japon nitsoaka nakany Libia de nisy voatonontonona hoe fiaramanidina ana compagnie tsy miankina malagasy no nofaina sy nampiasaina tao anatin'izay zany tranga anankiray betsaka ny karazana hoe zavatra nielona hoe antécédent mikasika ny itony raha tony fa tao anatin'le hoe nisina fiovana fitondrana teto Madagasikara sy fitsimbadiana politika zay vao nirefitra sy hoe tonga amin'izao toe-javatra zao de asa hoe manahoana ny toyany fa isan'ny zavatra zany hoe arahany mpanara-baovao aloha io tranga tsy Maurice io iverina kely atao terantsika faingo kely angambany aloha. Zay ny toedrara amin'ny lafiny politika géopolitika ihany koa tamin'ny farany herinandro iny tranga anankiroa misongadina zany isan'ny hoe horesantsika satria ny amin'ny lafiny anankiray lafiny ray zany ry zareo ao anatin'ny hoe iana ny vondrona afrikanina de somary nanova fijery sy nandray fanapa-kevitra mikasika ny hoe toedrara eto Madagasikara de nisy karazana hoe fijerena nataon'ny filakevitry ny fandripahalemana sy ny fiarovana na ny CPS ao anatin'ity vondrony ity de nisy taratasy nalefa tamin'ny alalan'ny chargé d'affaires Andriamatoa Erika Rabenandrianatoano saritsara tononona lay anarana nisy fiovana zany taorinan'ny hoe fandiniana tamin'ny 20 novambra de misy teboka efatra eo izy io tao anatin'izay ny fiovana fomba firesaka voalohany foanana ny filazana fa de hoe coup d'état sy fiovana tsy ara-dalàna no nitranga teto fa manomboka zao zany de hoe esoriny le teny manaratsy reo fa autorité malagasy no iantsona ny mpitondra eto Madagasikara de teboka faharoa ao anatin'izay ny hoe tsy takin'ny CPS itsony zany no hoe fiverenana aingana amin'ny ara-dalàna fa hoe manentana kosa izy ny hoe andiniana lalina ny antony mahatonga ny olana politika sy ny hoe rafitra eto Madagasikara teboka fahatelo ao anatin'iny hoe fanafoanana ihany koa zany ny sazy amin'ny fanilokiliana politika de sorin'ny CPS zany hoe fanilokiliana Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary misy ny fanentanana an'le hoe fanohanana ara-bola sy ara-teknika avy amin'ny mpiara-mombonantoka de ny teboka faefatra ao anatin'io ny fampidirana Madagasikara ao anatin'ilay antsoina hoe FASTINA ny facilité africaine de réponse aux crises et aux initiatives zany hoe Madagasikara dia afaka mahazo fanohanana avy amin'io rafitra io de ao anatin'izao zany ny hoe miaraka amin'ny fanampiana avy amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana zay zany teboka anaky efatra isany hoe misongadina ao anatin'io na zany ary hoe mitaky zany zareo hoe Madagasikara de mila mamezaka tondrozotra mazava ao anatin'ny lalana hitondrana ny firenena de mbola miato ihany koa aloha amin'ny lafindray ny hoe fandraisana anjara Madagasikara amin'ny fivorian'ireo rantsana ofisialy ny vondrona afrikanina amin'ny lafindray zany hoe izandreny fa zava-dehibe ihany koa io hoe fandresena ara-diplomatika fa fantanena mipetraka ihany koa amin'ny lafindray hoe raha mampatsiatsika ohatrany hoe tsy de rototra firy tamin'ny karazany hoe fanamelohana nataon'ny vondrona afrikanina tsika raha hoe tamin'ireo rafitra samihafa taty Afrika ary de isan'ny hoe fanapa-kevitra tany amin'ny mpiampiandohana tany hoe fialan'ny Madagasikara tsy hitantana ny SADC tsy hoe miala anatin'ny vondrona SADC hoe tsy hitantana an'io fa hifantoka bebe kokoa amin'ny hoe fanovana sy ny fanorenana ny firenena de nisy moa ny taty aorindrina nisy an'ilay teny nataon'ny prime ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Hery Rajaonarivelo hoe lasa loha loatra lay fanamelohana nataon'ny vondrona afrikanina ary tsy nanaraka an'ilay karazana hoe tatitra miainga amin'ilay rafitra manakaiky kokoa Madagasikara vao mandeha ambaratongana na ilay hoe principe de subsidiarité
de hoe somary nisy karazana fansikely any misy matahotra avy ao anatin'ny vorona afrikanina hoe ifindra sy ho tonga any lay zasary mitranga taty Madagasikara de alefa melony zavatra tahaka an'ireny. De zay hoe nisy fivana aloha zany tao anatin'io rafitra io fa amin'ny lafindreo hoe Madagasikara tsy de tena hoe marina nisy ihany koa ny tenin'ny ministra Ndrarambahiny hoe ovana ao anatin'ny diplomasia io fanamelohana io fa Madagasikara tsy de tena hoe rotitra firy tao anatin'izay gasy hoe manahaka io ve ny vorona afrikanina hoe votsitra ny firenentsika ao anatin'izay na hoe isafidy mpiara-miombonantoka stratégique mety hoe somary manalavitra kokoa andry zareo vorona afrikanina sy reo hoe ao an-damosiny de mifono amin'izay asa fifandrafinjavatra ihany koa ve satria ny filoha frantsay ihany koa zany nisy fifampiantsoana tamin'ny filoha malagasy tamin'ny faran'ny herinandro teo ny andron'ny sabotsy ny fampiresan'ny filoha Rontoto mikasika ny hoe toe-draharaha eto Madagasikara sy ny hoe fiarah-miasa de hoe nanamafy zany la Frantsa fa de hoe anohana tsy misy fepetra ny manamafy zany hoe anohana ny fitondrana eto Madagasikara ho tahaka ny efa nambarany tatsy amin'ny nosy Maurice ny tapabolana lasa tao anatin'ny hoe fitsidihan'ny tany toerana de zay le hoe anampy zany amin'ny lafiny fiarovana ara-tsakafo fanomezana hoe tolotra sy fitsaboana eto Antananarivo fiarah-miasa miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena amin'ny lafindray zava-dehibe zany amin'ny politika sy ny diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena fa amin'ny lafindray ihany koa na tiana na tsy tiana de manana tombontsoa arovany mafy eto Madagasikara ny la Frantsa raha miresaka zany tsika zao am'izao fotoana zao asa hoe fifandrifinjavatra ve sa manahoana fa raha ny zara-mitranga de misy ny fanenjanana ataon'ny fitondram-panjakana malagasy mikasika an'ireo hoe fanjakazakana na fifanarahana mambotra samihafa miafina rehetra ataon'ireo hoe orinasa vahiny tsy maninona miteny an'izany hoe betsaka reo orinasa frantsay na hoe an'ireo olona zay akaikin'ny frantsay na ampiasain'ny frantsay de isan'ny fandritana zao aloha io zao ny hoe saran'ny internet zay somary misy fifanenjanana ihany eo amin'ny fanjakana sy reo hoe vondrona ara-toekarena matanjaka de io ihany koa zao no raha jirama zay orinasa maromaro zay fahiny no isan'ny hoe mpiara-miombonantoka ao anatin'io tamin'ny faran'ny herinandro teo fa nisy an'ilay fihaonana tetsy amin'ny lapan'ny teny meram-pirenena zay niantsona ny ministry ny angovo sy ny akorana fa de tazana tao ihany koa reo hoe mpitantana orinasa goavana eto amintsika de isan'ny hoe namafisana tao anatin'izay zany hoe ho averina ho atodita reo karazana fifanarahana maro samihafa ary hotapahana reo hoe mambotra ny firenena ka reny amin'ny lafindray zany hoe raha mpifandraisana tsy tongatonga ho azy lesaka hoe solika sy ny sisa de somary saika orinasa vahiny sy vondrona ara-toekarena matanjaka no mifehy azy reny de raha mijerytsika ny fijery somary hoe amin'ny akapobeany ny aty amin'ny fitondram-panjakana ihany koa miresaka hoe frantsay miresaka hoe géopolitika de raha ny tatoato zany tao anatin'ny hoe fivoahana tamin'ny haino manjery iraisam-pirenena de tsapa sy tsikaritra aloha hoe somary nitodika kokoa tany amin'ndre zareo rosianina ny filoha-panjakana Randriana Irina Mikael efa nisy ny firesahany hoe miara-miasa amrehetra Madagasikara na Rosiana na Amerikana na Afrikana na inona na inona fa hoe tombontsoan'ny firenena jerena fa tao anatin'ilay hoe resaka media zany na ny hoe fampahalalamba vao iraisam-pirenena de tamin'ny voalohany aloha nisy an'ilay andry zareo Rosiana nisy Sputnik de vao tamin'ny folo andro lasa nisy an'ilay RT zany hoe somary nitodika kely tany mety hoe paikady ara-tserasera ve ao anatin'izay sa hoe ahoana fa ino loha zany tamin'ny endrika iverana de tato anatin'ny andro vitsy ihany koa moa zany io misy an'ilay fihetsika sy fanambarana nataony zareo frantsay ny vonana afrikanina maneho fa de hoe manohana Madagasikara de asa hoe manahoana ny endrika ireny ny zava-dehibe de hoe hitondra vokatra ho an'ny Madagasikara ny zava-misy ary ametraka an'ilay tena hoe diplomasia ara-toekarena win-win
afaka miady fa tsy tena hoe hoanjakan'ny vahiny sy atao tohatra fiakarana lavitsika ao anatin'izay ao anatin'ny ray minitra farany ngamba iresantsika kely ny resaka ara-pinoana sy ny raharam-pirenena satria tamin'ny faran'ny herinandro teo omaly tany Tomasina tany de nisan'ny teny toriteny nataon'ny kardinaly Désiré Tsarazana mikasika ny hoe fiainam-pirenena sy ny fahantrana eto Madagasikara de zany notsim-piany mahitsy zany hoe isan'ny tompona andraikitra feno amin'ny fahantrana ny kristianina satria tonga hatramin'ny fanomezana antotanisa hoe ny fanapahan-kevitra maro samihafa ny fitanana andraikitra ara-panjakana sy ara-pahandraharahana sy ny sehatra maro samihafa de saika hoe ny 5 faingo 7 isanjato anatin'izay dia tony tena sy misoratena ho kristianina ny tompona andraikitra maro samihafa kanefa de izao lay zavatra misy ka lasa ohatran'ny hoe endrika ivelany ka mila mandiny tena ny mpino mba hiovany fo zany mba tena hoe ho fitaovana marina amin'ny fampandrosoana ny firenena ny maha-kristianina azy izy koa tena mahitsy tena tsy misorona mihitsy ny tenen'ny zavatra iny satria tena mpaminany ny fiangonana de milazany zavatra tsy mety manitsy mitaridalana ihany koa ao anatin'izay hoe fiainam-pirenena zay satria na ny kristianina ihany koa ary ny olo-pirenena tsy hoe ny akamarony fa ndrehetra olo-pirenena avokoa hoe ka zay le fampisaintsainana mba hahafana hoe manana zavatra tsara sy manova satria betsaka ny zavatra mila hovaina eto amin'ny firenena basy aty fitiavana koa zany tsy afenina fa arangarangy ho fantatra ny rehetra moa zany marina zany ny tena ihany moko tsy izy moa fa ny tena samy tena ihany no mifampijoro sy mifampiresaka eto mafy be iny tena iny tena mafy iny fa iny atao ahoana fa io moa zany le hoe tena atsipy ny tady ny atandrok'olomby atsipy ny tena ny ampony malala fa izao ndao tsika isenty kely aloha dia miara-miombona aminay indray ianao amin'ny alalan'ny antso rehefa avy eo aoriana ny reto dokam-barotra maro reto